kitenenanao fa tondrozotra nisoratanao unilatéral zany tsekena fa ianao no iza fa ny olona tsy miteny io nge tsy hoe matahotra nizaniza na tsy manan'olona na tsy manampahaizana na donto na bady na nandra fa mijery fotsiny zay nataonareo fa raha fa iteny amizay le olona anankiray tsy haiko na ministra izy io na inona hoe efa manana tondrozotra nisoratana zay nisorataniza inao rery no iza Madagasikara nga anao rery nitenenanao fa manana tondrozotra anao unilatéral zany de tsekena fa zavatra iraisan'ny maro zay nantsona hoe consensus rehefa haijery ny firenena miarabany vahiny zay efa tonga eto vahiny tompotrano fa tsy tena vahiny tsony fa de efa zanakatrano mihitsy a draindraindray izy ary zany raha fantatrareo mitomboka amin'ny Patrika o Paolo manao nenao zokanaka mandeha le micro falmiraba sénateur nomena de falmirabany technicien falmirabany vahoaka malagasy manaraka avona ny teriterny bolla isa-maraina de miarabany mpanaraka miarabany mpijery miarabany mpihaino satria mandeha amin'ny radio izy io raha tsy diso ny tenanay tsy diso ianao de tsy diso aho zany de zay falmira tafatafety indray eo alohan'ny vehivavy any ianao ny diso eo alohan'ny vehivavy any ny diso aminazy raha eto ianao tsy diso ianao fa mandeha mihitsy ty fandarantsika ty amin'ny 4:50 teboka 4 azonao ianona foany zany avy etrany de fantanina aloha ny apetraka amin'ny zoky be sy anatairo Emilio a amin'ny fahatongavanao eto ao anatin'ity loha hevitra atsika izay misoratatsika misoratra etya satria androany de andro maneran-tany ho an'ny ONG aminao a miasa ve ny ONG sa resaka politika miasa ny ONG ka satria araka nytenenina zay natao irasam-pirenena izy io de efa nasiana lalàna mahakasika ny partenariat public privé anatin'le privé ny ONG de anatin'izay ny association sy ny sisa ary ny zavatra tsapoitsika fa mbola miasa noho ny mpiasa-panjakana ny mpiasa ny ONG satria ny ambany volo tsapoizina ho an'ny ry zareo zay aloha marina natanazy hoe mahasahy misedra satria araka ny fahendrena malagasy io de nangalarany vahiny le maha ONG azy zay tsy mahay sobika mahay fatrambary zay le dikany ONG zay nintsona hoe amin'ny teny vazaha principe de subsidiarité raha tsy vitany hafa de ataony hafa ary ilaina ny ONG fa misy koa ONG makavola fotsiny any vavy any ivelany de anaovan'izy menaka fivelomana eo le izy vidina 4 anofana villa sy ny sisa fa misy ONG tena miasa ary tokony hampina izy reny de indrindrandrindra tokony hantsoina hanao tantsoroka ny fanjakana fa misy sasany moa zany ONG nationale de misy ny ONG internationale de misy koa ny teny sasany hoe organisation internationale fotsiny sahala amin'ny système ny ONG nge namana sénateur nomena ny croix rouge za hoe misy koa ny tantsoroka manaramaso ny fifidianana sy ny sisa misy ny rohy le ny rohy reny système na ONG regny miambina ny hare-pirenena sy ny sisa de arabaina nareo mpitarika ONG engany mba tena hahasahy tsika fa tsy anarajen'ny rano de mahasahy manitsy de mahasahy tena manao le mission de mahasahy miteny zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ty fa raha tsy miteny tsika de lasa miraitsy kombakomba am'ireo olona manao ratsy de ampiony mpitondra ampiony rafitra rehetra ranomarina zany raha zay tenen'ny zoky be Paolo zay ny ONG mbola mafy ny asa izay ataony no ny adidy izy ataony ny mpiasa-panjakana kanefa betsaka ihany koa zany ny olona zay mahita am'izao fotoana zao hoe lasa ohatrany hoe anarana fotsiny sisa no tavela fa tsy de tena hoe manao ny asa misy tena ny anaovako hoe mafy noho ny asan'ny mpiasa-panjakana nge misy izy reny ONG abus non lucratif tsy mitady vola sady tsy mikarama de ao anatin'ny ONG ny no misehatra indray no antsona hoe mpilatsaka tsitrapo volontaire rehefa volontaire anao zany de tsisy karama hoe io ny karamanao fa mba juste solo sakafo solo paladia no ampiasaina nefa de ny mandeha any amin'ny couloir agny fa misy ONG sasany alefa hijirika ny hare-pirenena koa de moido ONG vahiny sy ny sisa de mijery inona ny zavatra azo angadina any amin'ny any tany lavitra agny fa ny sasany aloha tena miasa tena manampy ny vahoaka mampianatra na ianao za malahelo hoe misy olona any anaty ala any anaty krihitrala any manantotosany le asan'izay ONG zay ka de izay no anomezana courage ary tokony mba mahazo medaly kosa izy reny le tena miasa
misy namantsika zao ty mandefa avany amin'ny faritra mihitsy be dia be mihitsy ny namana zay avany amin'ny faritra mandefa message ato fa ity zao tsongaitsika kely aloha tia resaka momba an'izay hoe bonjour lazava ty Miarinarivo nisy ONG ACF Action contre la faim teto aminay ny karama mampiasa tao tena ambony be ny brahofaina lafo be tsy hitako nefa zay impact positif ny fiasan'ireo tao fa so fiasan'ireo taty sofarava zay zany zao zavatra nisy tany Miarinarivo tany contre la faim zay le teneniko di rava fotsiny eto ambony tany sénateur Nomena misy ny zavatra tena tsara de misy ny rafitra manaraka ny tokony ho izy de misy olona tompony andraikitra tena mandray le andraikitra araka ny tokony lalàna sy ny araka ny tokony ho izy zay mantsy le équité araka ny rariny sy ny hitsiny na de tsy manaraka le lalàna fa araka ny rariny sy ny hitsiny misy koa le ONG fantôme salama misy fonctionnaire fantôme mandray vola izy nefa tsy miasa de misy koa fonctionnaire mandray vola izy nefa mifloty sisy andraikitra eto am'ty firenena ty de sahala am'izay koa ny ONG sasany misy sasany alefa fotsiny comme ça hijery hoe aizany misy biby zay tsy misy eran'izao tontolo zao aizany misy plante na zava-maniry tsy misy eran'izao tontolo zao de tonga n'izay milehibe ny avy agny maka an'le zavatra de jerenao fa ny zavatra atao hoe endémique eto Madagasikara de efa tsy endémique atsony satria efa misy eraky n'izao tontolo zao noho ninona tsambenana ny sistany tsambenantsika ny tanàna fa enao manohara mandeha any Japon ka mitondra ravikazo ray fotsiny mivoaka an'io tanàna io de sy voasambotra anao satria ny hare pireneny ny vakokany tsy avoakany tao fa ny atsika tsisy zay tsy makazy eto fa na zany na tsy zany mety ray roa telo fotsiny kosa ny ONG sy ny presehatra manao an'izany fa ny akamaroany aloha tany misy miasa ny ONG sasany eto amintsika eto zany betsaka an'izay zavatra zay misy eto fantôme zay araky teny polo zay be fantôme be eto hatrany anatina fifidianana ary tsika mbola misy fantôme misy olona maty olona efa tsy mbola mifidy mbola misoratra ao ary ny vato alainao tena hitanao mihitsy hoe ino fa mifidy anianina izy nefa le izy efa olona efa tsy haiko efa vovoka ny vola efa misy any efa tsy isy tsony eto amintsika eto betsaka an'izay fantôme zay eto zany ny message lefa ny olona ihany koa zahantsika vakina ihany makasika an'izay loha hevitra zay hoe ty zao hoe misy ONG manao saritava Heroda Atina Maki mbala tsao ny irany Los Belia Ankosbolamena zany manao saritava mialokaloka moa zany tiana tongavanao anatin'izay zavatra zay hoe aiza le toerana Namakia ka zay le manao saritava toka taloha misy zany ONG hafa ny zavatra nanangana anazy io mantsy grade farany ambony izy io ny organisation non gouvernementale io namany satria ny mahafarany ambony azy association nanombohana de rehefa 3 ans telo taona any aorina ianao zay afaka manovany ONG de ny ONG zany manana statut matanjaka be le izy araka ny lalàna de zay no nanaovany sasany ONG sady moramora koa no azahoana financement famatsiam-bola de raha ONG izy de moramora amin'ny avy any ivelany sy ny avy eto toerana no manome fitokisana sy manome an'izay famatsiam-bola zay misy ONG zany organisation non gouvernementale ngely izy de misy ny international araka ny teneniko avy any ivelany izy de efa manana ny objectif ny hoe rehefa andeha amina firenena anankiray de zay no ataony zay no ataony hoe de voatonona teo le ray fa le ray voatonona io tam'izay misehatra tanatin'ny fitantanana ny loza sy tandondoza tena niasa be fa arakaraka ny fijerenao azy izy io de zay zany ny zavatra saika nataonay taloha hoe tam'izay mbola mpanorotsaina amin'ny premier ministre tany amin'ny andro zany tany amin'ny fitondrany HVM hoe ndaotsika ho recensena ny ONG to Madagasikara fa betsaka loatra izy io de hantanina hoe inona ny asany de hantanina hoe aiza ny zone zone nanaovany activité zany any avaratra aiza sa manerana ny Madagasikara une fois zay voatao de betsaka am'izay ny ONG mandositra satria ny zavatra hitanao any atsimo de mifamezivezy ny 4 de misy soratra ONG zao fa ny olona mbola kere ihany ny olona mbola sahirana ihany salam zany koa ny any avaratra any tsinanana ny ndrefana betsaka loatra le ONG de betsaka lasa fividianana 4 le izy de lasa fiveloman'olombitsy fa raha verina zay zavatra saika nataoko zay mantsy nampitsefitra satria zalahy matanjaka hoe ndao recensena le izy de zay natao hoe 3W de manao inona de aiza le ny toerana anaovany azy de inona ny antipisiany eto Madagasikara fa raha zay no atao de
mivoaka daholo le saritava tonga de miala ny saritava maninja azy satria misy ONG ninja fa misy kosa ny sasany tena manao ary zay ny olana voafafany le tsy manao le manao de lasa manana problème le tena manao noho le sasany tsy manao ivarenantsika le ONG sénateur hoe satria ny ONG zany tsy atao fosiny fa mitovy am'le association ihany izy io misy lalàna mifehy azy de mba atorony vahoaka koa zany tena misy lalàna 2096 030 zany mifehy ny ONG io de ny akamaroany zany amin'ny akapobeny amin'ny resaka fampianarana fananganana sekoly fanampianan'ny fanjakana amin'ny fanaovana fotodrafitrasa amin'ny fitsinjovana ny olona marefo zany tena asany ONG hitako eto Madagasikara ao koa ny resaka environnement tontolo iainana de ao koa ny resaka fijerena ny maholona de ao ny fiarovana ny zon'olombelona de ao ny resaka fifidianana zany ny tena matanjaka eto amin'ity ONG eto Madagasikara ty de misy koa ny ONG fantôme de ny tokony atao zany mba tokony recenser na hoe firmarina ny ONG zay zao ny zavatra tokony nisy tamin'ity fetiny zareo ty hoe firmarina ny ONG eto Madagasikara de firisaky ny faritra de inona daholo ny tena asa ataony am'izay rehefa misy sasany anangana ONG koa de fa sehatra hafa ndray no nasina azy rehefa tapitra daholo koa ny sehatra sasany de mba ny am'sehatra sasany izy tokony mba misy ONG misehatra any am'fanatanjahantena any am'jono any am'fiompiana sisy nareo ohatrany fa misy ry sénateur Aldini ohatrany fa manana ONG makasika natseo izy de tenenina ihany de fa zay ny amaraparanatsika azy ho anareo mpitarika ONG zany de arabaina nareo de ataovy le asa tena izy de azo atao fangalana vola fotsiny avy nivelany sy vizidenina 4 fotsiny le ONG fa tena ataovy araka ny tokony izy satria raha tsy eo angenareo de sahirana ny fanjakany raha tsy eo nareo de sahirana ny vahoaky ny zavatra misy manko zao raha ohatra hoe zany lohany zany loha ampisorana de zany mahazo an'le atikile mirotsaka avany ny ao an-tanàna tonga de asindry zala-pisina vidy 4 izy arak'izay toko zay daholo moa nataony tsy ny ONG rery namana fa nany mpitondra ara politika de zany ny ataony zalahy eto zany ny ataony zalahy vetivety izy de miova ny fiainany de eo mahatonga le fankahalanana misy kosa molona manao politika mahitsy miaina zay ananany niazy koa volana miova ny fiainany niazy koa za mbola niazy miongotra fa ny sasany 2 volana tonga de milliardaire de tsy fantatry hoe vola avy aiza de ny olana nge tsika vahoaka ihany manome vola azy io sy le mpanao kolikoly e atahorana ihany zao ministre any atahorana de meo azy ny sosy de dikan'izay zany rehefa manome sosy mividy le ministre anao le olona de mbola hanohiny ratsy ataony izy zay namana sénateur de eo foana ny vahoaka eo foana ny firenena eto foana tsika de zay miteny ray zao no enjehina momo zao zay man tsy tiako zaritry anatsindry peo kely eto androany zay miteny ray no naninona honanao tsy niteny hatram'izay de nyvaliny de tsotra nanongana olona nareo to de ny antony nanongana nareo azy de tsy afaka miteny hononareo de ahoana moa zany ho afaka miteny zany samy tsy ny afaka niteny zany tsika fa rehefa avy nanongana de nanao vavabe am'izay hoe tsy malalaka ny fanehoarika hevitra sisy ny liberté d'expression tsy nisy zany le izy de za mba mino tsy manatena fa am'izao zany namana sénateur nomena hisy am'izay ny liberté d'expression afaka amin'ny maneho hevitra daholo ny olombelona rehetra ato Madagasikara ankoatra ny manompa olona zay ny li zavatra zay nge le imehezako misy le izy hoe aza manitrikitrik'olona raha tsy hiova mila manova ianao de zahay indray mitsika honiny tsy niteny teto firy taona tsika teto zay niteny zavatra tsy mety niteny mba zay kosa aloha miteny mety ka ataonay bravo rehefa mety fa rehefa tsy mety de niteneninay te foana de zany hony tsy niteny honitsika hatram'izay fa zao vao miteny dikan'izay zany hanohy ilay zavatra tsy manjary nanonganany olona teo ry zalahy satria raha nanondrana volamena ohatra ny teo nampanjary ny volamena ho namadika volamena ho bolongamby de isy volamena ivadika bolongamby koa zany raha vao miditra anaty coffre am'izao fotoana zao de zay hoe zany ny ataonareo tahako zay zany tsy nanongan'olona kosy satria ny zavatra nanonganana azy ihany averinareo atao fa za tsy mino fa ry zalahy tena lohandony mpisorona angambany manao an'izany fa le mpitady rakena de zay ny mba comme mahainy hoe teonareo tsy niteny de azo avahiny am'izay hoe samy tsy afaka niteny zany tsika satria koa anao tsy afaka miteny ho ianao
dia zao zay efa afaka miteny satria refondation fanavozana afaka miteny daholo raha kotrabe sy raketaka raha fa tsy manongana anareo ny olona dia avelao izy iteny avelao ny olona iteny ny zavatra tsy mety avelao ny olona iteny ny fandravanany tany malagasy eto Madagasikara satria efa nitenenina hatram'izay zay dia tsy nihenoanao tsy nihenoanareo le izy efa depuis 2013 zay miteny hoe aza taonino ny tany malagasy aza ravaina ny tany malagasy aza angalarina ny tany malagasy dia androany 2026 zay miteny dia zay nareo vao miteny ray hoe fataizanareo hatram'izay teo foana za efa tsisy ny hainy dia zay manantena hoe ho henoanareo zay satria fanavozana dia havozana am'izay ny sofina dia mahay mihaino dia ny olona tsy voatery hoe tady toerana vao miteny satria raha nitady toerana zay hatram'izay noho ny fahaizana nananay dia efa ministra zay zay misy ny atao amintsika eto raha vao misy olona maneho hevitra sy hoe hanao zavatra tsara ho an'ny mpiarabelona aminy hitondra zavatra dia mitady toerany ray koa le ty dia zay foana dia lasa tsy miaraka mandroso mihitsy andao avondrina io koa ny azo mena pake koa ngery zareo sénateur nomene enao sy nianatra za sisy diplôma za mitady toerana vo maiky ny olona nianatra manana diplôma sahazan'le toerana dia inona ny olana raha tadiavin'le izy zay io zao dia efa mahavoavaly ny sasany dia misy mahita zao amin'ny Facebook na amin'ny télé dia raha aleotsika miteny mahitsy mba hanarenana ny firenena fa raha ny zava-misy am'izao miala ny akatso dia ambodepina dia tahaka zay zany tsy nanongana miala ny akatso dia miala ny akatso dia ambodepina dia miala ny ambodepina dia tsy haiko aiza tsy adana sa aiza fa rehefa te hanova dia mila manova ny toetranao aloha no vao aloha ny tenanao dia mila manova ianao fa raha mbola zany ny morsa hampiasainareo hoe teo nareo tsy niteny teo nareo tsy nihita teo nareo niaraka amin'inona niaraka tsy kombakomba tamin'le nitondra teo aloha non samy niaraka teto daholo sika akoatra n'le nangalatra bois de rose sy nangalatra volamena dia gada sy nilefa tany andafo teto daholo tsika rehetra dia samy sisy niteny fa raha mbola tianareo tohizana le izy tonga dia tsoro hoe zay dia mbola hanohy hanondrana volamena hanohy hampanjary volamena ho bolongam-by hanohy handravany tany malagasy zay rehefa navaozana anay zay dia hanohy ameny pôsy salamina taony teo aloha dia aleo tsoro salama zany fa aza mifagnabarabara atsika zany hoe mody hoe raha anina ny frongony anine niananao perquisition ny anine non tsy bien placé nareo anao perquisition olona satria nareo koa isany nanao ratsy teto isany niara-niasa tamin'le olona mpanao ratsy isany niara-niasa tamin'ny mafia marobe neny amin'ny mafia eto namany fa zany moa tapenana matsy ny vavatsika tsy hiteny mba tsy hitenenina hoe roa ihany nge le olona fantako seto Madagasikara zao dia le PDG sy le président fa mbola eto daholo ny mpanao ratsy dia maninona ny fanilikilika hoe firongony ny aritsy samy firongony nareo raha vao mpanao ratsy amiko dia zay samy firongony raha mbo mamerina n'le ratsy nataon'le taloha nanaovanao azy firongony dia mbola firongony koa ianao dia avy alao zay anao rinany hitenenareo firongony daholo zay nanao ratsy sy nangalatra teto sy nanodikodina sy nampanjarana volamena mba ho bolongam-by anjaranay am'izay niteny aminareo rehefa afaka roa taona hoe nareo dia firongony daholo nagnabotriny malagasy teto nangalatra ny tanin'ny malagasy nanao kolikoly inona zany atao hoe hevitra tena mba hoe ialatsika amin'izany zavatra rehetrarehetra zany a hoe rehefa misy mandeha eo dia mitranga dia mitovy foana ihany le zavatra atao raha misy vola ry mitotana dia makary amin'ny lohandoha ampisorona dia tsy hitapopoka hoe lasa izy misy ny olona vola hitarika ihany koa dia tsy araka mandeha sarobaliana le fanontaniana sénateur sarobaliana le fanontanianao ary tsy hovoavaly mandrakizay ary tsy hisy ary mety tsy hisy mihitsy tsy hisy mandrakizay eto Madagasikara fa ny nataony teo aloha ihany no ataony sasany am'izao dia maninona nareo mifanongana dia lasany mitsitsoroka nge ny fiainam-bahoaka dia manao varazomana nareo manomboka am'izao zay zany sikevitrako hoe samy manao arazomana ny talohana am'izao dia samy moentinareo le izy dia samy mangalara dia samy atao avao zay tianareo atao fa zay mijery fotsiny fa aza lotoanareo ny mbola madio aza lotoana ny olona mijoro miaro foana ny malagasy zay tratra ny tsindry hazolena aza anaovanao communication fa mihavay anareo saminareo samy mpangalatra samy manao sy manjary dia manaova totakely eto nareo dia tonga dia tsoro amin'ny vahoaka hoe zay ane hangalatra zay ane hameny pôsy eto sisy fanavana zany ane eto sisy olona hiova zany eto tonga dia tsorona ny marina fa tsy tadiavan'olona ary ny samborona ary ny savaina ary ny andrasandrasana ary ny savaina ny telefonina sisy ilanany zany satria ny olana eto sénateur nomena sy ny vahoaka malagasy le tena jiolahy mpanao sy manjary tsy voasambotra fa hitadiavana olona vaovao madio tanana hanaovana dossier
amizay mireharehra an'izao tontolo zao hoe ranona vao sambotra, ranona ny samborona, ranona nanaovana perquisition fa hiahina, ranona nanongana mahasaka anonga-panjakana, ranona manana fitaovam-piadinana zao de zay ny savanany tranona. De hatram'izao zany mba manontanytsika mba fa nisy rapport hoe natao rapport na PV na nanaovana an'izay perquisition ny savanany olo aby zay ina ny tratra vola ve sa varahina sa vola fotsy sa vy sa bolongamby sa bala sa basy mahery vaika sa inona. Indray mandeha fotsiny nahitana an'izay tamin'ny Facebook sy ny télé hoe nisy olona tratrarana vola sy basy mahery vaika de tateorina sisy tsony de inona ty kaky zavatrano ty vie privén'olona savaina amin'ny téléphone nanaovana écoute andevasana prédateur napiasa prédateur ny teo aloha de mbola mampiasa ny am'izao. Raha za manokana zany tsy taoko intérêt hanonganak'olona satria fa haiko no mouvement hatao. Ny mouvement nareo zany rehefa samy mahazo fahefana de mikantsana manimba ny malagasy, manimba ny mpiara-miasa, mihetraketraka, mandroka piasa. Tsy maintsy zay foana ny zavatra iveriny eo de mandoko olona hoe ranona niaraka tamin'ny ranona de niara-naka sary tamin'ny ranona de tonga de tenena hoe izy io tsy mba nisy teto mijery hoe iza ny olo-kendry, iza ny madio tanana mbola hanohy ny asany, iza ny olona tokony mahazo promotion amin'ny asany satria tokony chef de service, de directeur, de DG, de SG, ny ministre moa sy idirana misy an'izany ve teto. De iza ny tena nadio, iza ny mbola nateraka vaovao hoe tsy niara-niasa tamin'ny fitondrana tany aloha tany. Matoa za zany raha ohatra colonel efa 30 ans de service de niara-niasa tamin'ny régime teo fa tsy hoe tonga de colonel aho zany nivoakaboaka amin'ny académie tonga de colonel ny grade dikan'izay zany nandalo teo de frongony daholo aby zany. Iza moa ny tsy frongony, iza ny tsy aremata aloha, iza ny tsy PSD, iza ny tsy NDD, iza ny tsy tim taloha rehefa nitondra ny olona nitondra ny tim, iza ny tsy ny TGV teo, iza sy ny HVM, samy zany daholo nareo hatramin'ny akoho nareo sy ny kisoa sy ny omby de nanaraka an'le loko daholo. Androany zany vao hiteny hoe ranona frongony, ranona frongony, ranona inona rehefa te hanimba ny manampahaizana malagasy. Zay ny tena olana eto. Esorona ny manampahaizana soloana donto. Zay ve ny fanovana? Tsy fanovana zany, médiocratie nge zany. Satria ny ainany teo aloha raha ohatra ka anao médiocratie sahala am'zany. Maro be ny olona manampahaizana nitazona toerana ny sénateur nomena sy revoka malagasy ampitahorina. Maro be ampitahorina zalahy. Raha venao zany misandratra, raha venao maneho le fahaizanao, raha venao maneho ny expertise-nao, raha venao zany hoe voatendry any an-dafy sy ny sisa noho ny fahaizanao sy ny sisa de raha vao tonga ry zalahy de tenena frongony daholo regny de sory daholo. Tsia aza manao an'izany mamotoka firenena zany, aza pitena ny firenena. Ny nakana ny fahefana teo amin'ny olona anankiray de noho ny fijaliatsika tapaka ny jiro tsisy rano miakatra ny vidim-piainana manjaka ny asan-dahalo, manjaka ny kolokolo, manjaka ny fanjakazakana. Zay nanesorana an'le olona de azaverina kosa tomboko fa raha mamerina an'izany de tokony sy nesorina le olona fa leo niaretana teo ihany. Fa ay zany raha fa itsika ny manao azy de azo ekena le izy, fa rehefa le ray nesorina sy naongana de tsy azo ekena le hadalana. De rehefa nareo zany manao le hadalana na isika ataoko sika zany de azo atao le izy hoe henjehina de olo zay mpiasa mpanjakana eraky ny tapitanetiny Madagasikara ty de lazaina fa frongony de lazaina fa orange. De rehefa tsy eo ndray zany nareo de lazaina fa fanavozana zany koa le olona miasa am'izao de ho enjehiny le voahiditra eo de tsisy zavatra vaniny eto. Ohatrany sy maha voatontonona foana le kolega anay namana ka zay le kolega manko le zay zany le fadio de zay zany fa somary faria zay le nitondra makina teo de nitondra fakany teo de tsy misy nena le nitondra fakany nini ka izo izy namana Emilio sénateur Paolo le zay mo zany fa somary hoe somary de sita tia madika ty somary sita tableau fa zay mbola iveriny zay ak'izay efa miveriny teniako anao zay tsy maintsy miverina au pouvoir mantanina keo izy aky ambony kia aza ihany ty ny zavatra hitany zany vahola ka ianaka eo nitondra fakany teo de zao nyle izy rehefa tonga nyle TGV de nidiabolise ny le tim satria ny tim ny telohany teo ny HVM
de ny talohany HVM tim ny diabolisena daholo zany le HVM sy ny tim am'izao lasa anjely indray ny mpikambanao amin'ny tim sy ny HVM de lasa anjely indray ry zareo fa tsy nanao hadalana zany sisy bois de rose nivoaka teo sisy volamena nivoaka taloha sisy kolokolo taloha tany zany fa nanomboka tao amin'ny ry zalahy orange le teneninao zany ny orange manakapenitra ihany nisy kolokolo de le taloha tany ay zany le gadra tany aloha sy le mpanao ratsy sy voasazy hay gadragadra fahatany ny sambosamborona fahatany de namoronana dossier zany nampigadra-ndry zalahy satria am'izao izy lasa anjely de misy miverina ny avy any an-dafo fa voasazy sy ny sisa de am'izao zany am'izao fotoana atsika miteny zao de ny mapara ny herimara sy ny TGV zao ny devoly satria voavy mitondra fa le taloha tany zany anjely fa natao devoly tsara ny zavatra tsorona sala am'izao satria tsika ne mipetraka amin'ny toerana neutre sénateur hoe télé ty zany lasa télé malaza satria misy olona neutre miteny eto fa le fanatika zany na efa hita ho mialatsiny am'le terme fa tsy teny ratsy moa le izy hoe hita fa kaka de sy kaka hono fa aminay agny moa zany hafa ny fitenena anazy zao mety itsahana aloha testena tena izy ina ma le fitenena anazy miteny paritra synonyme nle kaka moa diky de inona koa le ray mba am'le fanatika zany mba hanarahanambokony sy hivavahana am'le olona de kaka pigeon azohanina le izy ovana kaka pigeon de azohanina de za aloha tsy hihinana an'izany de rehefa kaka zany defa kaka fa tsy avadiko hoe kakana pigeon de hohaniko ampidiriko ambava fa rehefa diso rangaha rehefa mandika lalàna rehefa tsy mifanaraka amin'ny zavamisy ny rariny sy nihitsiny de disona na iza manao azy fa tsy fidianan'olona fa rehefa marina de marina ohatra zao makasary amin'ny président za ve letsy ataoko letsy satria zandry za ve letsy zandry za ve ho ataonao andria za ve letsy zandry raha lasa président de anao tsy akasary amiko aloha zao de akaka sao de wala sao de akaka sao de président io vao hoe anina hoe anao raha maître de tsy akasary amiko ve anao za lasa président de la république makasary aminao président de tikan'izay zany ianao de nanao ny hadisoana nataoko de nenao nakasary fotsiny zany de raha diso ao zany de diso miaraka amiko anao namana tsy akosyzay le izy voavalinao ihany le izy de izay no tiana hazavaina amitsika malagasy mba hisotomana inona fifakatiavana de fifanajana ndao tsika ifanaja ndao tsika hiray monina satria raha anao refondation anao fanavoazana zany tsika mila antsona hoe paix sociale cohésion sociale firaisana eny amin'ny fiarahamonina fa tsy fanavakavaka hoe riranina ry zao ry ny lokony averina foana de mbola tsy henona andriamanitra nanao ny loko de rehefa manao cravatte mena de zay tiako satria ny loko mena de andriamanitra nanao azy sa misy ny olona tompoinareo nanao le loko menamena ny masoandro de ny olona tompoinareo ve nanao loko mena mangamanga ny ranomasina sy ny sisa zay tsy voatanisa ny rahona fotsifotsy de raha manao fotsifotsy ndray ao zany de izy koa fa ny tompony couleur fotsifotsy akoatran'ny le mpianatra sy ny maopera sy ny fanahy masina zany zavatra salamo zany no animbatsika le fanavotana ny firenena animbatsika le fiarahamonina malagasy misy namana zay ato ozy teniny rabona hary reliure salama daholo sika atao amin'ny terotero tena ilaina be ny ONG tompoko satria de izy reny no manampy amin'ny zavatra maro toy ny vona manampy ny sahirana fotodrafitrasa sy ny sisa raha resaka politika indray de tsy maintsy miaraka amin'ny mpanao politika izy satria mila fanampiana arabola ara-pitaovana ny ONG ka ny zavatra rehetra miara-miasa daholo makasitraka de mirarisoanareo de mirarisoana reto akama mpanao reliure reto afaravoatra tonga de valina mantsy le izy hoe sisiny teny hoe ratsy ny ONG za zany nanome courage an'zareo zay tany nandehanao koa tena miasa ry zalahy fa le fanamarihana ny olona fotsiny tamin'ny message teo misy fantôme ny sasa misy inona amin'ny fiainana misy foana ny fantôme misy foana ny lolo zany de misy ny tena réel fa za mino fa betsaka kosa ny réel eto ny ONG réel manao ny asany indrindrandrindra fa ny ambany volo any amin'ny tany tsisy inona moa ny fitenenany zalahy lavitra andrina de ny satria ny andrina ty amin'ny ville ty foana ny andrina mpitondra de ny any tsisy andrina mpitondra ny amrany de isaorana ny ONG ny teny le raha namana teo inona ny base légale ipetrahan'le fitondrana am'izao de tsisy aloha pour le moment fa izy le décision ny HCC hoe misy ny fanavaozana de misy ny mpitondra azy ny PRRM de misy mpanolotsaina ifadahy de misy ny gouvernement zay tarin'ny premier ministre de misy ny
assemblée nationale sénat moa fa tapitra ny fomba fiasany de fa symbolika ry zareo de misy ny rafitra ra-pitsarana de zay ny zavatra misy eto fa zanona tsy zany mba tokony hanaraka lalàna ihany ny tsirairay fa zay ny olana amitsika hoe rehefa nanao adalàna ny tany aloha de maninona nareo tsy niteny de ataonay le izy de tandremy fa manapetra daholo ny zavatra ty ambony tany de sao de ho azon-javatra koa zay moa zany le tsy mpanao ratsy de eto foana fa tsisy mandositra zany fa zay manao ratsy enge ka milefa mandositra de mba tsy andosirana de mba lanjalanjao le fahefana nanana fa ny fahefana mandalo izy ny nanampofa reo mpitondra matanjaka be teto Madagasikara de mipitsika daholo milefa rehefa avy eo fa zay le izy misy fetrany zavatra rehetra le karma koa existe hoy ny vazaha fa zay ny tsy anaovan-dratsy io fa ianao koa na de tsy manao ratsy na mananomena de zay misy manenjika fony enao na ianao zany bogos salaminina de misy miteny ratsy be vatan'orona io izy na de na ianao koa zany ratsy salaminina de bogos ny lava orona io de anatin'izay misy esoeso misy fanarabina raha za hoe de ho bogos de za sy ataony lany zany koa fa valiko hoe aza mifanarabirabo koa tonga de fantako hoe manala kosa zany raha zany no ataony bogos de za mihitsy ny anaovandreo anahako io ty fandarana ty na mananomena ezahatsika mba hampifandray hampifakatiany malagasy amotsimotsirana ny zavatra tokony tsy atao ny zavatra tsy mety zay moa nanaovana azy hatram'izay mba am'izay mba fiarahamonina milamina nipetrahan'ny malagasy sy malagasy eto fa io zao ny lamasinina lasa mivoarina sintsisa io ny COI manampy atsika tamin'ny fiongazety teo de lasa ny vazaha ny manampy ny vahiny tsika gasy tsy mifanampy tsika mifamono mifanaratsy de tsy haiko inona ny tombontsoa azo am'izay zavatra zay fa aoka mba ifanaja de mifanampy de manaraka ny fahendrenan'ny taolo malagasy siry minitra moa ny sisa mbola itenena izy mbola misy de minitra misy mangataka numéro téléphone ihany keo ato numéro téléphone any monsieur Paolo misoratra eto teo ambany teo izy teo eo ambany io manareo izay mila de aza mibipy amin'ny voaloal misy service aty aza mandevandeva message izy mahakasika an'le tsy tonga ny règle de zay no antsoina numéro za tsy docteur fa docteur takoboko am'izay de anahirana itondrako angady ihany rehefa nefa règle ny resaka de ny angady ny haiko io le numéro ty le numéro ty ito le numéro teo eo ambany eo numéro Paolo io neny manvolo ne numéro en Paolo io io numéro en Paolo io ambany io ho any resaka tsy memboadidy aleo anokanantsika fandaharana hafa mihitsy manjary manembatsembana ny zavatra fa ny zavatra tsapako aloha de zao ny malagasy zany te ho ampina fa tsy te hijoro de izahay miaronitsika amin'ny tany io zany mila miara mijoro fa tsy enao rery no hampina azazatran' zany fa miaraka am'le mouvement tsy le mouvement de 13 mai io fa mouvement raha mba misy manenjika nihetsika ataotsika de mba mamaly nareo raha mba mahay Facebook na mba mahay mamaly nareo amin'ny SMS mamaly nareo raha mba misantako tsony fa enao harovana foana nefa enao tsy hijoro koa hiarony hafa de tsy mety am'le tsy memboadidy zay fa mifampiarotsika raha fa samy veritany samy voaravatany de rehefa voaro anao de mba rovo koa ny hafa de am'izay tsy mahasahatsony ny mpangalatra tsy mahasahatsony ny mpandrava tsy mahasahatsony ny olona manao tsinitsinina atsika eto amin'ny tanindrazantsika eto de nitolona mandeha foana zay mazoto zay miala fa zahay de mijoro foana raha mbola velonaina satria taninjanaka io tany hoan'ny taranaka io ka tsy maintsy arovana rehefa tsy hananinninina atsika de aleo mba manana tany rehefa tsy mananinninina atsika de aleo mba tranquille milamina eto amin'ny tanindrazantsika zay le filozofia namana marina zany alefatsika kely any reto toatsika tsisy diso anjara mihitsy reto mpanaraka atsika reto misy mandefa zany hoe tovisy andre manatsoa ozy teniny arenao tsara ary ngala tsy resana politika sy fanadiova-tena le tairo fa raha tsy diso za de resaka ONG loha hevitra any amin'ny fandaharana fa tokony resana azy zany eny tompoko fa manana vahinitsika de ty ray farany tanytsolay mananjara aleo tonga de valina izy makasiraka anareo tena tsara ny ONG manadio tena eto namana fa savao ny momba ahy de raha maloto ny tanako de gadrao aho zaza tsy mila samborina rehefa atoronao fotsiny preuve tiany nangalarin'ny Paolo tiany volamena zao ny naondrany sy ny bois de rose sy ny sokatra sy ny zavatra tsy azo aondrana ny tiany volam-panjakana nahodikodiny de zay fa raha hoe nakasary tamin'ny président Fandimby de zay ny hadiso anadiovana tena tsia enao mbola hakasary amiko anao miteny io firy ny nakasary amiko zay fa raha ohatra ka nanao zahay reto io ny sénateur nomena io ny sénateur Oldini raha mba nangalatra fanjaitra ny gasy de gadrao zahay fa tsy fanadiova-tena tadiavinao haloto zany zay de arahinao zany le fandotoananay amin'ny Facebook ny compte fake manadio misy hotava zay manadio mandotoanay
matoa zahay mbola raisina henoan'ny vahoaka eto amin'ty RTA ty tairotary ny fitiavan'olona hoe olona madio miresaka io fa nitarenay fotsiny tsy dinao zahay fotsiny tsy dinao mety zahay mirokony tsy dinao fa zay tsy fatako tsy solana tsy inona tsy dinao fa zay kosa mbola tsy nangalatra teto fa namanao arovanao ny mpangalatra efa nangalatra tanin'olona efa nanondrana volamena efa nanondrana bois de rose na ny mpitondra ny fandimy teo nisy nanao an'izany fa zahay tsy nanao tompoko dia inona ny andovanay tena zay efa madioko efa clean dia mbola inona indray fa tsy maintsy valina ny zavatra sahala amin'izay inona ny antony mbola pepona mbola tadiavana holotona ny efa madio dia ny maloto diovina tsy mety zany tsy sitraka zany tsy sitraka ny raha zany sy ny tanomasina ka aleoko zay mihitsy ny valina dia tsy valina tsony ny sasany mandevasy MP amiko zay te amaly dia io ny numéroco dia andevasy MP andevasy message za hoe reto ny vola nangalarinao paonao dia reto ny volamena naondranao reto mbola tokony halainao fa tsy nalainao dia amin'izay fotoana zay za tsy anadio tena tsony fa ianareo ndray no mandoto ahy sy manadio ahy anjaranareo misaotra betsaka tompo lahy makatela tompoko vavy ny anareo nefa nanondrana zay mbola tsy nanondrana ianareo no any zay indrindra makasitraka be any Paolo zay tonga teto amin'ny fandarina tamin'ity marainty ary tsara ihany mampatsiava vahiny moa zany nahatongavany Paolo eto vahiny tompotrano fa tsy hoe mivona ny loha hevitra kory sika fa ny loha hevitra dia tazomintsika foana hoe tia ny lalana samarinana ary fiainana zay disorantsika fa misy fotsiny de développement le izy dia misy dirany politique zay indrindra ao anatin'ny resaka politique fampandrosoana nge anajorana ny ONG namany fa tsy misy zavatra mbataka an'izay dia miteny koa tsika le politique akapobeny le politique politicienne satria sujet raha ihany io fa zay le izy zay sy anadio tena fa zay fa nidiovy ny fanahy masina dia tsy gainao tsy efa nanadio tena tamin'ny maraina aloha mainga ny trano manadio tena foana efa nisaika zay dia efa mbola nidiovina koa tany mibatemy tany sasany nidiovina dia mbola nidirany fanahy masina dia zay mahatonga anay tsy manondrana bois de rose tsy manondrana volamena tsy mangalatra tsy manodikodina volam-panjakana io satria efa madio zay ihany koa masakazona tolotra aloha no manny androany zany amin'ny saotra ny ranamana tonga teto izy mirahalahy ihany koa moa zany zay tsy tazonareo tsy tonga teto satria manam-pahoriana ihany koa zay avana akaiky mihitsy ka dia mirary fianonana feno ihany koa ho an'ireny bandy piray petsapetsa mpiara-miombonantoka mpiara-misalahy eto amin'ny tairitairo reny fa dia zay efa taty amin'ny farany mofofombarako zay zavatra zay fa dia zay zany misy sorina ry zalahy mahafinaritra foana ihany koa ny fiarahana teto ho an'ny ity androandran'ity sorana ianareo zay tsy niala mihitsy nandritra ny ora robe zao zay nirahantsika tao anaty fahitalavitra na tany amin'ny radio tana hafa ihany 94.4 FM fa dia aleo ampitomboana ny adalàna tonga saina ny endry ianareo neto fa izahay no any izay nanjoanareo dia efa nahazo anay andao raha iosina vary be menaka andao anao ny tsifanao miambina ambony miara mandroso